rehefa vita tahaka izao moa ny fanadinam-panjakana dia maro ny manatanteraka fialamboly tato ato ihany koa zay dia lasa fitenin'ny tanora ny hoe manalazo vitabaka samy manana ny alehany rehetra mahazo vahana ao anatin'izany ny fandehanana makany amin'ireny efitrano filanonana ireny ny fijerena fampisehoana maro samihafa nefa dia samy manana ny tandrify azy ny rehetra ao anatin'izany rehetrarehetra izany fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray maro amin'ireo sisina arabe eto an-drenivohitra no nazahoan'ny orinasa Easy Park alalana avy amin'ny commune Antananarivo ny ampiasa azy ho fiantsona ny fiarakodia ankoatra ny olana izay niseho teny Akady Fotsy ny teny Ambondrona miseho lany ihany koa ny tsy fitovikevitra eny Behoririka. Tsy akasitrandreo mpivarotra etsy amin'ny tsena Amposara izay mametraka ny fiarahan'izy ireo akaiky ny Magro Behoririka ny fanomezana io moron-dalana io tantanin'ny orinasa Easy Park. Ny tsy fanan'ny tolony reto toerana mba hametrahana ny fiara fitaterana ny etam-barotra izy ireo no olana mipetraka. Nangataka fihaonana tamin'ny bentanàna moa izy reto fa tsy eto an-drenivohitra kosa nefa ity farany. Rehefa nanatona tompon'andraikitry ny Easy Park kosa dia nazava ny valitenin'izy ireo fa efa nazahoana lalana avy amin'ny fitantanana ny tanàna ny fandraisan'io toerana io. Dia izay kosa mandahatra amin'ny farany ny fandraisan'Easy Park an'ity satria tsy vita mivarotra raha ny mpivarotra ane sady mandoko izy amin'ny commune mandoko patante izy mandoko fanadiovana izy ahoana ny mbola ahavitana dimanjato isaky ny adiny ray ary ny zavatra tena tsy ahazakana azy zao ny mpivarotra ange mirotsaka amin'ny enina satria varotra no tao ary dia tsy miala zany ny mpivarotra farafa aingany amin'ny 20 dia misy tara amroa amiray amroa manoloana izany no routine isaky ny adiny ray otrinina zany ny volalaina fotsiny amin'ny parkina zay hipetrahany mpivarotra manoloana zany dia mandamary ny rano zay fa tsy zakana mpivarotra izy ampahafantarinay anefa fa ny mpivarotra dia manana fikambanana izay mijoro ara-dalàna ara-panjakana manana resepsi ara-dalàna ary zany ny joronay ka angatanay ny tombontsoa ho an'ny mpivarotra. Mangataka moa solotenan'ireo mpivarotra manana fiara mipetraka amin'ity toerana ity mba hitadiavana vahaolana amin'izao toetra raha izao. Tsy vao izao no andrenesana etsika toy izao fa vao tsy ela akory izay ny Akady Fotsy nanohitra ny fandraisan'ny Easy Park ny fitantanana ny sisin-dalana fipetrahan'ny fiaran'izy ireo. Mbola ho resaka amin'itoy izany ty raharaha ity ato ato.